Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana Refi Androndrakely. Eny ary tompoko misaotra n'Andriamanitra hatrany hatrany isika fa noho ny fahasoavany sy ny famorapony dia zao afaka manaraka ny fandarana teo afaka va ianao zao. Ary mbola misaotra azy ihany isika satria amin'ny alala zao fandarana izao dia miasa ny Tompoandriamanitra mamonjy, manasitrana, mamaolana ary mitay zay rehetra mino azy. Manarak'izany manolotra ny arahaba ho anareo tsiraray avy zay mandre sy efa mahitay am'izao fotoa zao ny tenako sy zay fiangonana Refi Androndrakely. Hoy aho hoe ny tompo Jesosy zay efa niasa tamin'ny alalany zao fandarany izao, niasa teo amin'ny olona marobe, izany hiasa ihany koa eo amin'ny fiainanao, izany anio ny heriny lehibe sy magaga eo amin'ny fiainanao. Koa iroso hitondra ny afatr'Andriamanitra am'izay aza ny tenako. Koa raha misy baiboly eny aminao dia sokafy ao amin'ny Efesiana 4:7-7. Rehefa hita dia toy izao ny voasoratra: aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Veriko vakina le teny: aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Ataoko fa mazava de mazava zay teny zay, ka eno tsara azy zao teniko izao hatramin'ny taloha ka hatramin'izao dia tsy mitsahatra manao zay azahoana toerana ao anatin'ny olona sy eo am'izay zavatra rehetra ataon'ny olona ny fanaratsy, lay atsotsika hoe devoly na satana. Ka rehefa nazy toerana izy de tsy misy ataony afa-tsy ny mampahory sy mampijaly an'le olona nazahoany toerana. Ahoana ho Jesosy ao Jaona 10:10, ny devoly tsy tonga raha tsy angalatra sy andringana ary amono. De eno tsara ihany koa zao teny ataoko izao: maro amin'ny olona am'izao vaninandro misy antsika izao no efa nazahoany devoly toerana ao anatiny sy eo am'izay zavatra ataony. Maro amin'ny olona no azo lazaina fa voafatotra sy voagetra izy fa saingy tsy fantana na ihany koa hoe tsy azony onona satria voafitaky ny sainy sy ny heviny izy. Toy zao mantsy ny hevitra mamitaka ny olona maro am'izao vaninandro misy antsika izao. Ny olona dala sy verisaina ihany no heverin'ny olona hoe efa azony devoly an-tanana, voagetra sy voafatotra. Ny olona tahak'izany ihany no heverin'ny olona hoe hipetrahana fanaratsy ny tenana. Tsy atompoko azavaiko aminareo zay mahita am'izao fotoa zao fa amin'ny karazany ny fanaratsy miasa eto ambony tany ity, miasa eo amin'ny olona, ary amin'ny karazany toy zany ihany koa ny asa ratsy entiny eo amin'ny olona, eo amin'ny tsiraray avy zay nazahoany toerana. Raha le karazany malasa dala sy maverisaina no nazy toerana eo amin'le olona, de tsy miady hevitra fa reny iara-mahita sy arana malaly reny fa tena dala tokoa le olona, tena verisaina tokoa le olona, tsy tompony tena le olona, tsy tompony safidiny le olona. Fa raha ohatra indray ka hoe karazany hafa lay fanaratsy nazy toerana eo amin'ny olona, de arak'izay zavatra, arak'izay karazana fanaratsy zay ny zavatra misy sy zavatra miseho eo am'le olona. Tsy adala izy am'izay fotoana zay, tsy verisaina izy am'izay fotoana zay, fa zavatra hafa mihitsy no miseho eo amin'ny fiainana. Ohatra mazava zao lazaiko zao: misy am'ireny fanaratsy reny ny manavanana azy dia ny manosika ny olona mba anota, na mitona ny olona mba anota. Zany hoe tsy fidin'le olona ny anota, tsy fanan'le olona ny anota,
fa lay fanaratsy na azy toerana ao anatiny mihitsy le karazany mampanota mampanao tsy fanao zany no manosika le olona mba hanota mba hanao tsy fanao. Zany no antony mahatonga ny olona maro tsy mety afaka fahazarany ratsy fomba ratsy mihitsy na inona ezaka ataony ary na izany iza mananatra na izany iza manitsy azy. Teo afaka izy ary be deabe mihitsy no teo afaka fa saingy tsy mety afaka satria efa mitoetra ao anatiny ilay fanahy mampanota. Fifiry amin'ny olona moa rehefa tonga ny farantaona na rehefa tonga ny voalohany-taona, firifiry amin'ny olona no efa mivoadivoady fa hiala amin'ny fahazaran-dratsy, hiala amin'ny fomba ratsy fa saingy tsy mety afaka mihitsy. Andro vitsivitsy aorinany nandrasana taona vaovao fotsiny izy no ohatrany hoe mba niova kely fa tsy ela akory aorina zay a de le fiainany teo aloha ihany mbola toizany sy iainany. Fantany ohatra fa tsy mety amin'ny intsony ny misolo toka fa mampijaly azy ary mampijaly ny vady aman-janany fa saingy tsy mety afaka am'izany izy. Fantany ihany ko ohatra fa tsy mety amin'ny fahasalamany mafoy andro iainany ny fisotroana toka. Tena fantany tsara mihitsy zany, tena conscieny am'izany mihitsy izy fa saingy mbola ataony ihany satria lay fanaratsy karazan'lay manosika ny olona mba hisolo toka tsy hiala amy toka zany no efa nazy toerana ao anatiny. Zany no mibahana eo amin'ny fiainana. De petraka zany fantaniana hoe ahoana no atao hialana am'izany fanaratsy mamatitra ny olona amin'ny ota izany. Voalohany dia ny finoana sy ny fanikena an'lay sorona vitan' Jesosy teo ambony azy fijaliana. Mila mino sy mila manaiky an'lay sorona vitan' Jesosy teo ambony azy fijaliana le olona matsapa hoe voafatotra amin'ny ota na amin'ny fahazaran-dratsy. Satria tsy misy fomba tsara indrindra eto ambony tany ity azahoana fanafahana amin'ny ota sy fahazaran-dratsy afa-tsy zay nambarako zay, afa-tsy zay nolazaiko zay hoe ny finoana sy ny fanekena lay sorona vitan' Jesosy teo ambony azy fijaliana. Araka voalazan'ny baiboly mantsy fa tamin'ny alalan'ny sorona sy ny fahafatesany Jesosy teo ambony azy fijaliana no netiny nanafaka ny olona am'ireo ota sy ireo fahazaran-dratsy zay mananketsa sy mamatitra ny olona. Fa navotana tena azo antoka mihitsy zay nataon'Andriamanitra izay. Ka rehefa mino a Jesosy ny olona ianao manokana zay mandre am'izao fotoana izao resy latrany am'izay sorona vitan' Jesosy zay ka mampandrosa Jesosy hitoetra ao anaty zany hoe le vavanao mihitsy no miteny hoe Jesosy eo. Mino misy manaiky an'le sorona vitanao teo ambony azy fijalianao, misy manaiky an'lay fanavotana nataonao ateo ambony azy fijalianao, resy latrany am'izany ka de mandroso makatoerina atao anatiko de ny anam-panao hevitra tahako zany no eny de isy herin'Andriamanitra anafaka an'le olona, anafaka anao amin'ny fahotana sy ny fahazaran-dratsy. Olona maro liavana no efa natsapa ny famarinana zany tao anatin'izay taona maro nitoriako ny ten'Andriamanitra nanambarako ny ten'Andriamanitra izay. Tena olona maro no efa natsapa an'izany. Faharoa zava-marina sy zava-misy ihany ko ity ambarako ity. Maro am'ireo olona zay efa tonga ao am' Jesosy indray manana Jesosy no hitako hoe manana olana ara-panahy izy. Tena arabaky teny hoe manana olana ara-panahy izy. Efa tonga ao am' Jesosy izy, marina zany. Efa nandray an'ny tompo izy, marina zany. Efa manana ny tompo eo amin'ny fiainana izy, marina zany. Ary tsy vitsan'izy ireny efa manana ny raitra tsara mihitsy ao anaty fiangonana toy ny hoe diakona izy, toy ny hoe loolona izy,
ary misy aza efa mpanompon'andriamanitra mitarika mitondra fiangonana mihitsy kanefa ho ia zay le zava-misy zava-marina ambarako kanefa mbola manota fotoana fo ihany no natsapany fiovana volana vitsivitsy nataona vitsivitsy any no natsapa hoe niova izy fa tateoriana lasa manota le olona lasa manota le piny mampirafy mijangajanga tsy vavolombelon'ny filazantsara intsony ny fiainana fa lasa fitaovana itenenana ratsy an'andriamanitra sy lay fiangonana misy azy mihitsy aza lay toetoetrany sy lay fiampianana inona no antony zany satria tsy nitandrina izy ka nazy toerana tao aminy ny devoly araky le tenin'ny paoly apôstôly na mpitandremam-pôly efesiana toko faefatra dimy fa fito amby roapolo lay nivakina tiary aloha hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly hitanao zao Jutasy raiky am'ireo apôstôly jesosy izy jesosy mihitsy no efa mifidy azy ho apôstôly fampiofanana mitovy no nomena azy 12 lahy fa inona ny zavatra mitranga teo amy Jutasy no tsy fitandremana no tsy famalinana dia tantarany baiboly hoe niditra tao aminy ary nakatoerana tao anatiny ny devoly na satana izany zay ny voalaza ohatra ato amin'ny bokyny Matio de zao mihitsy voasoratra Matio toko 17 de zao voalaza hoe ary miaraka tam'izay no dirany satana tao aminy niditra tao anatiny le fanaratsy tao anaty Jutasy zay ny zava-misy efa pino izy efa mpanompon'andriamanitra izy efa mpitarika fiangonana mihitsy izy fa nihita de mbola manota mbola manao tsy fanao tsy misy mampiavaka azy amin'ny olona zao tontolo zao fotoana fo ihany no niovany fotoana fo ihany natsapany fiovany fa tateoria izy de zay nambarako zay satria tsy nitandrina izy ka de tafitra tao aminy lay fanaratsy karazan'lay mampanota karazan'lay mampanao tsy fanao lay mitondra heratry fafambaraka ho anapino ho anampanompon'andriamanitra fa ity ihany koa anankiray zany ny zavatra mitrango amy fiainana pino fiaina kristianina fiaina mpanompon'andriamanitra fiaina mpitarika sasana satria tsy mbola niala tao aminy lay fanaratsy karazan'lay mampanota lay mampanao tsy fanao zay efa nazy toerana teo aminy tany aloha tany fony izy mbola lavitra an'andriamanitra tsy mbola niala tao aminy zany zavatra zany dine moa nge ty tenyandriamanitra zay vakioko aminareo ity ato amin'ny Petera ohatra toko 2 Petera 2 toko 2 de to zao voasoratra Petera 2 toko 2 de vakintsika ny 17 de lo tsara nge voalaza ao hoe Petera 2 toko 2 ny 17 ary Jesosy mitondra fahotantsika tamin'ny tenany teo ambony azo mba ho faty ny amin'ny ota isika fa ho velona ny amin'ny fahamarinana de Jaona voalohany ray no vakintsika toko 3 andiny vadiny ary fantatrareo fa Jesosy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mba misy ota ho aminy zay rehetra mitoetra ho aminy de tsy manota zay rehetra manota dia tsy nahita na nalala azy andiny favalo zay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manotatra amin'ny voalohany izao no niseho zanak'Andriamanitra dia nandravany asan'ny devoly andiny fasivy zay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota satria ny voly mitoetra ao anatiny ary tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra ataoko fa mazava zay teny no vakiny izay tonga Jesosy tonga tety ambony tany izy ary tonga teo amitsika zanak'olombelona izy mba hanafaka sy anaisitra ny ota eo am'izay mio azy ary amin'ny alalan'io Jesosy Kristy io no ananganan'Andriamanitra ny olona ho lasa zanany ho lasa naterana ny voasorana nefa de izao
zay rehetra naterak'andriamanitra no tsy manota zay le voalazan'ilay jaona voalohany teo zay rehetra naterak'andriamanitra no tsy manota ary tsy mahay manota tsy manota izy satria hoy baiboly hoe ny voany no mitoetra ao anatiny lay voa avy any an-danitra fa amin'andriamanitra mitoetra ao anatiny de tsy mahay manota izy de tsy manota izy satria naterak'andriamanitra riavana malala zay mandrea am'izao fotoano zao araky ny ambarako tery aloha tsy vitsy am'ireo olona efa tonga ao am' jesosy efa nandray an jesosy efa manana jesosy efa manana ndraikitra lehibe mihitsy ao anatin'ny fiangonana toy ny andraikitry ny diakona andraikitry ny loolona ary misy azy hoy ao efa mpitarika fiangonana mihitsy kanefa indrisy mampalahelo a fa mbola manota araky le teny tery aloha hoe mbola mitovy amy fomba fanaon'ny olona any velavalany jesosy mbola lavitra n'andriamanitra ny fiainana mampirafy tsy honono fa tena masoko mahita mijangajanga manao sipa manao tsy fanao de hoy aho hoe jesosy zay ninony sy niraisiny ve no tsy miasa ny tenin'andriamanitra ve no tsy marina ka matonga ny olona tahako zany hoe efa mpino kristianina efa nanotena ho a jesosy efa manana jesosy efa mpitondra fivavahana mpitarika kristianina kanefa dia manana fiainana mampalahelo tahako zany jesosy ve hoy ao no tsy miasa tsy manafaka sa ny tenin'andriamanitra no tsy marina intsony sa hoe olona spesiala ny olona tahako zany ka sady mivavaka izy no mampirafy sady diakony izy no mijangajanga sady loolona izy manao vady ty ambadika sady mpitarika kristianina mpitondra fivavahana izy no manao ny an-tanàna manao tsy fanano sa olona spesiala ve izy no mahatonga azy manosa zavatra zany hoe tsy misy tahotra an'andriamanitra mihitsy a eo amin'ny fiainana ataoko fa mazava ny teny jesosy zao mantsy ny teny jesosy kristy any am' jaona toko fahavalo any a jaona toko fahavalo antoika vaketsika jaona toko fahavalo a de ny andininy faefatra amby fapolo zao ny teny jesosy kristy jaona toko fahavalo andiny faefatra amby fapolo ianareo avy amy devoly rainareo ka zay sitriky ny rainareo no tianareo atao izy de mpamony olona hatramy taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina amin'ny raha mandainga izy de niaso n'olonazay satria mpandainga izy sady ray nylaingy mazava ny teny jesosy misy karazan'olona eto zay manamaritera fa ifantaranaky abrahamy izy de tsotra ny teny jesosy tsy mitombona zany eritreritra reo zany fa raha avy amin'ny abrahamy ianareo taranaky abrahama de manao marina tahaka azy fa ianareo jesosy avy amy devoly rainareo ka zay sitriky ny rainareo no ataonareo tozo avy ny ratsy ataony de zany ihany koa no ataonareo ahoana ihany koa lay teniny jaona ary amin'ny jaona voalohany toko fahatelo andiny fahavalo mazava voasoratra zay manota de avy amin'ny devoly satria ny devoly efa nanota hatramin'ny voalohany zay manota de avy amin'ny devoly itantara zavatra zavatra nisy tamin'ny zavatra nisy ingao aminareo de azonareo tsara mihitsy le izy ndre mandeha tao amin'ny fiangonana anankiray sapan'ny fiangonana zay ndraiky sapan'ny fiangonana refy endraketako izy io de nisy rahalahy anankiray rahalahy izy satria efa tena notena ho an jesosy tena mba mangetetan'andriamanitra tena mba hita hoe tian'andriamanitra fa saingy ny nampalahelo tamin'ny fiainany tsy mety afaka amin'ny fisotroana mihitsy izy ary na de amin'ny fotoana lahady zay am'jana fotoam-pivavahana azy miala any an-trano izy tsy sotro fa mandra-patokany am-piangonana de tsy maintsy mahita hevitra isotroana izy amin'io tsy miala vola zay moa nitantarainy taminay tsy miala vola fa mahita fomba isotroana toka foana izy de tonga am-piangonana izy a efa misy fofotoka ary maimbaimby toka de fa natao moa ny fananarana
fanitsiny torevitra natao daholo fa tsy mety afaka tamy mihitsy io fisotroana io de efa tenenina mafy no analina mafy izy fa de tsy mety afaka mihitsy io fisotroana io tena mampareny izy satria lehilahy lehibe zao izy no tenitenen'ny olona ahitsitsy olona fa sainga tsy mety afaka aminay fahazaran-dratsy izy de anisan'ny olona tam'le pastera mpiara-miasa amiko de ity ao mpiangonana izy de hita hoe mafana fo ny fiangonanay moa rehefa delan'andriamanitra de miteraka de misy ny manao fietsika tony hoe mandiha de miteraka tsara izy mandeha tsara izy manao amaina izy manao aleloia izy kanefa izy amin'io a tena mivoaka fofotoka be mihitsy ary ny tena mafy tam'ilay pasteranay hoy eo de indraindray a misy olona sambany mamonjy fotoam-pivavana am'le fiangonana sambany de eo akaiky mipetraka de gagagaga le olona vahiny zay samba mipetraka eo akaikiny hoe le rangaha le petraka teo akaiky teo mafana fo be mihitsy izy tena mafana fo be mihira mafana fo mivavaka mafana fo tena mafana fo nefa mampitoka be mihitsy tena mila tsy taty mihitsy fotoka ao aminy de rehefa nandrian'izany le pastera de tena mahatsapa verevitra hoe atahoany aty lehilahy ity de efa nisy fotoana andray hoe aloha mena andraikitra izy fa sao de zay andraikitra zay a no ampiova azy de nomena andraikitra izy satria mahay mitendry zava-maneno mahay mitendry clavier de mba hiaraka am'ireo mpidera musicien mpihira de niaraka tam'ireo izy fa na izany ary tsy niova mihitsy e fa sady midery izy tendra maneno no fofotoka be ho aminy faramono zao ny teny le pastera hoe ianao rahalahy sarotra anarina sarotra hitsy mihitsy anao tsy mety amy fiainantsika piny mihitsy a zao zavatra ataonao zao de tamy fara le pastera ohatra nisy saina tonga tao aminy hoe manina moa raha ohatra ka esorina tam-piangonana ty lehilahy ity fa tena manala baraka tena mamenatra manimba asin'andriamanitra kanjo tao anatin'izay no nandre afatra io mpanompon'andriamanitra io hoe tsy tokony horoanao izy fa le fanaratsy a mamatotra azy ny tokony horoanao de natsolo le pastera somary tsy de faly le pastera moa le mpiara-miasa tamiko niantso azy hoe aloha no vavana rahalahy fa ianao tena be devoly a de natao tokoa le vavaka de ndroana teo le fanaratsy ndroana tamin'ny anaran'i jesosy ka rehefa ndroana le fanaratsy de nandovory izy de nandovory ataorina zay a de afaka tanteraka le fanaratsy tao aminy de nijory vavolombelona io rahalahy io tam'izay fotoana zay hoe nanomboka teo ny ampitson'iny dia tsy tia fofotoka intsony izy marikoriko azy raha vo mandre fofotoka kanefa hatram'izay tena tiany le fofotoka tena tiany misotra le toka fa rehefa voaroka le fanaratsy a de tsy tia nitsony le fofotoka ka hitanao am'izany ry havana malala fa misy am'ireny olony reny tsy mety afaka amy fahazaran-dratsy tsy mety afaka fomba ratsy satria misy fanaratsy mitoetra mihitsy ao aminy lay karazan'lay mampanota le karazan'ny mampanao tsy fanao zany ke matonga amin'ny mpino kristiana marobe na araky le tempo teo hoe vavaka be dehibe na diakona na loolona na mpitarika fiovana mihitsy a no tsy mety afaka fahazaran-dratsy e ohatrany hoe serana ihany le fiovana teo aminy tamy fotoana nampanevitra hoe ivavaka anoterao a jesosy a tam'izay ihany niova fa tateorina verina fanaony izy satria lay fanaratsy karaza lay mampanota no mitoetra ao aminy ka miamatarana zany fa mbola misy fanaratsy mitoetra amin'ny olona iray de ity ny voa no amatarana azy ny zava-misy ny zavatra miseho eo amy fiainan'le olona no amatarana azy noho zany miantso anareo zay matsapa fa mbola lavitra an'andriamanitra ny tenako am'ty androandroany ity ho anareo zay matsapa fa mbola voafatotra de ho iaho hoe manatona faingana an jesosy anareo minoa an jesosy anareo raiso izy hoe ho amy fiainanareo fa zay ny lalana anakiray sady lehibe indrindra ahafahan'andriamanitra mitondra fanafahana ho anao ho afaka amy fahotana ho afaka amy fahazaran-dratsy satria jesosy zay omena toerana ao anatinao io efa mitondra ny fahotanao efa mitondra ny faharatsianao
teo ambony azofijaliana izy no tonga amin'ny baiboly mba naisitra miota rehetra hoe teo aminao mba tonganao a anana fiainana vaovao arak'ilay voalasan'i Paoly hoe ao amin'ny Kristy de tonga lombo avao ianao. Amen. Fa ho anareo kosa azy zay fa pino am'izao fotoana zao efa nandray any tompo, efa manana ny tompo, efa manandraikitra tsara anatin'ny fiangonana, anisa mba tena mangetetan'Andriamanitra, kanefa marika ankehitriny tsy mety afaka ianao, tsy mety afaka ianao, mivavaka ianao fa tsy mety afaka, mibebaka ianao fa ny ovandroany verina manao indray rapitso. Zao torohevitra ameko anareo reny, tsara aminareo ny anaovana vavaka manokana, ka lay fanahy ratsy karazanay mampanota de mila roana hiala ao anatinao ao, mila voaka hiala ao anatinao ao. Tsy Jesosy zay mitoetra ao anatinao nge no tsy manafaka anao fahotany na tsy mahay mamonjy anao tsony tsy zany, fa le fanahy ratsy mbola mitoetra ao anaty tsy mbola voaroka, tsy mbola voairiky, zany no manosika anao anota. Ka tsara aminao manatona anay ahafana mivavaka ho anao raha ohatra ka efa tonga ao amin'i Jesosy ianao. Fa be de be mihitsy ny olona efa hitako hoe voafatotra tahaka izany, voagetra tahaka izany, kanefa isaorany Andriamanitra fa rehefa tonga atao amin'i Jesosy izy ary natao mivavaka ho azy dia voarainy ny fanafana ary de arabaky teny tonga olom-baovao izy. Ho famaranako ny afatra aza de ity: tia anao ny Tompoandriamanitra, tiany anao olona ankasitrahany eto ambony tany ity, tiany anao olona mendrika ny hotahiny eto ambony tany ity, tiany anao olona mendrika hovaliana vavaka eto ambony tany ity. Ary zay natonga an'Andriamanitra nanome an'i Jesosy, satria raha mbola manoty ianao, raha mbola misota mitoetra amin'ny ota de tsy misy azon'Andriamanitra atao. Ary tsy vitan'izany fa tsy afaka hitrany an-danitra velively zay manota. Asakasa koa zay namariteny, satria misy olona manamariteny fa rehefa nandray Jesosy izy manana Jesosy na manota ary tsy maninona. Asakasa koa zay namariteny, fa raha za manokana mandika amin'ny baiboly de tsy ho any an-danitra ny olona tahaka izany. Farany de manasa anareo zahay tongava tompoko mamonjy ny fotoam-pivavahana zay karakaranay fiangonana Refy Androndrakely isaky ny alahady. Voasoratra io miditra amin'ny fito ora sasa fidirana voalohany, miditra amin'ny 10 ora fidirana faharoa, ary miditra amin'ny 2 ora sasa fidirana fahatelo. Ny andavanandro any koa isaky ny talata sy lakamisy samy miditra amin'ny 2 ora sasany. Fanampin'izany dia vonina ny andray anareo zahay, ary vonina ny vavaka manokana ho anareo, ka dia saina ianareo tongava tompoko. Aza misalasala mihitsy, io moa ny telefônina ahafahantsika mifandray, ka dera sy niaja ary ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any. Anoloka alohantsika vavaka ary tsika ka dia apetra ho fonao tananao, ary amin'ny anaran'i Jesosy raisy ho fanafahana fa afaka no tompo vavakatsika. Ry Tompo Andriamanitra, rainay malala, rainay masina zay ny an-danitra, misaotra mankasitraka anao zahay fa lehibe de lehibe ny fahasoavanao sy famindramponao, ka nataonao nandre ny teninao mitondra fanafahana amin'ny ota ny olona tsiraray avy. Tompo Andriamanitra, mifono aminao moa ny amin'izy ireo tena mankataka famindrampo ao noho ny amin'i Jesosy Kristy avy aloha ny heloka vitany. Ny herinao any tonga eo aminy ka nafaka azy amin'ny ota, nafaka azy amin'ny fahazarany ratsy, tahaka ny namonjenao reo olona marobe zay nandreny teny torinay, tahaka izany no amonjenao andreo olondreo ho afaka amin'ny ota sy fahazarany ratsy. Reo zay matsapa kosa fa misy fanahy ratsy mitoetra ho aminy, mamatotra azy amin'ny fahazarany ratsy amin'ny anaran'i Jesosy, tidiko fanahy ratsy, roako fanahy maloto, le karaza mampanota miala amin'ny tenan'ny olona, afako amin'ny anaran'i Jesosy ny olona. Misaotra raha io amin'ny anaran'i Jesosy no anaovan'izany mivavaka izany. Misaotra Tompo, amen. Zay zany tompoko fotoanantsika ka dia mametraka ny mandram-piona manao velomanareo amin'ny herindray tompoko. Veloma tompoko. Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana Refy Androndrakely.